rehana malala mpifaliana zao ntsika miona toy zao indray mihainy tenin'andriamanitra mafantatra sitrapon'andriamanitra indrindra azoantsika mandray sakafom-panahy hoe tsika mivelona amin'ity andro meny tompo antsika ty ho aminareo zay olona voantso malalo amin'andriamanitra ray sy voatahiro an' jesosy kristy ampitomona ho aminareo ny famindram-po sy ny fiadanana ary ny fitiavana amen. Alasinainy 1 Jolay 2022 imanjinantsika aloha hevitra hoe olom-bo antso ny mpino andeha riavana hidera sy ankalazan'andriamanitra isika. Haleloia, miderahan Jehovah fa tsara izy fa mandrakizay famindram-pony izy malasa ny asa lehibe ataon'i Jehovah na mahatonina ny fiderana azy rehetra samby raha izay mitandrina ny mety ka manao ny marina mandrakariva. Jehovah tsarovo aho araka mifankasitrahano an'ilonao vangio amin'ny famonjenao aho hahitako ny soa azony voafidinao hifalioka amin'ny fifaliam-firina ianao hiraviravoko miaraka amin'ny lovanao. Amen. Hallelujah.
andeha hivavaka isika. Andriamanitra manana fahefana feny ianao, tia nilaza sy nanafatra ny tokony ataonay. Komendrika ao anao tompo ny saotra, ny tera, ny laza, eny ny voninahitra no ny anaranao masina, satria Andriamanitra tsy toy ianao. Tompo, mpanotsy izay, koa no fahotanay dia mamindra fo aminay. Sosao madio izay mba afa-keloka ary diovy izay mba vabaotany. Vonoa ny fahatsoanay. Fenoy fananao masina izay ary raha andre ny mofinaina. Anananay toko fa lehibe ny fiandriananao, ary Andriamanitra miantso ny olona rehetra ianao. Aminaran'i Jesosy Kristy nanaovanay izany mivavaka izany. Amen. Ny mofinainao antsika amin'ity ry havana malala dia hitanao amin'ny bokin'ny Eksodosy. Eksodosy toko 7 ny 1 ka hatramin'ny 10. Mivaky zao aminaran'i Jesosy. Ary Mosesy niandry ny ondry amanosy ny Jetro rafozany, mpisorona tao Midiana, dia nitondra ny ondry amanosy tany ankoatry ny efitra ka nakany Horeba, tendrombohitr'Andriamanitra. Ary ilay anjelin'i Jehovah niseho taminy tao anaty lelafo teo amin'ny romemy anankiray, dia nijery izy ka indro ndrehitra afo ny romemy kanefa tsy nalevonana. Ary Mosesy mivily kely aho ka izaho io fahitana lehibe io, afantarako izay tsy alevonan'ny romemy. Ary efa hitan'i Jehovah fa mivily izaho izy, dia niantso azy tao avoan'ny romemy Andriamanitra ka nanao hoe, ry Mosesy, dia hoy izy, inty aho. Ary hoy izy, aza manakaiky ety, esorony kapanao amin'ny tongotrao, fa tany maso hijanonanao io. Dia hoy koa izy, izao n'Andriamanitra ny razanao, dia Andriamanitra Abrahama sy Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra Jakoba. Dia saritavy Mosesy ka natao jejerin'Andriamanitra izy. Ary hoy Jehovah, efa hita tokoa ny fahorian'ny oloko izay any Egipta, ary efa reko ny fitaraina noho ny ataon'ny mpampiasa azy. Eny, fantatro ny alaheliny. Dia efa nidinao izao hamonjy azy amin'ny tanany Egiptianina, ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany izany, ho any amin'izay tany soa sy malalaka, dia any amin'izay tany tondra-dronono sy tantely, any amin'ny tanin'ny Kananita sy ny Etita sy ny Amorita sy ny Perizita sy ny Hivita ary ny Jebosita. Ary ankehitriny, ino ny fitarainan'ny zanak'Israely dia efa mby aty amiko, sady efa hita koa ny fahoriana izay ampahorian'ny Egiptianina azy. Koa avy ankehitriny ianao irahako ho any amin'ny Farao hitondra ny zanak'Israely oloko hivoaka ny Egipta. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ho aminao ny fiadanana avy amin'ilay Jesosy Kristy ilay niantso anao. Mofinaina ho antsika anio ka ranesika teo ny bokin'ny Eksodosy toko 7 1 ka hatramin'ny 10. Tantara nisehon'Andriamanitra tamin'ny Mosesy ka nandrahany azy hanafaka ny olona. Fisehoana tamin'ny romemy rehatra izay tsy nety levona. Ina ry havana no azontsika takarina amin'izany. Miantso n'Andriamanitra anehoany maizy azy. Izany ry havana. Miantso n'Andriamanitra anehoany maizy azy. Naneno maizy azy Andriamanitra tao Horeba na Sinay tamin'ny alalan'ny romemy rehatra afo, nefa tsy nalevonana. Tamin'izany no nahazo antso manokana Mosesy. Tsy tao amin'ny testamenta taloha ihany ry havana no nanehoan'Andriamanitra maizy azy, fa amin'ny testamenta vaovao koa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Niseho tamin'ny alalan'ny anjely izy tamin'ny mpiandry-ondry. Isika koa dia anoin'Andriamanitra ny maizy azy amin'ny atao. Izany no narahantsika ny teniny, ny baikony. Aoka isika anaiky ny antsony satria efa zava-mahagaga izy. Ny antson'Andriamanitra ry havana dia izao nafatra ho anao, ankatoavy zany. Ankatoavy ny antsony. Raha ny voalazan'ny soratra masina dia atao amin'ny afo Andriamanitra no niantso Mosesy. Mazava tsara ilay antso tamin'ny namerimbery anaran'ity ny ilainantsony. Namaly Mosesy ka nanao inty aho. Nambaran'Andriamanitra fa izy no Andriamanitra Abrahama, Isaka, Jakoba, ny 5 mba anekeny Mosesy sy ankatoava ny teny izy. Ny antson'Andriamanitra maneke ho hira. Zany koa ry havana, ny fanekentsika ho hira, zany ny antson'Andriamanitra. Fantatr'Andriamanitra ny fahorian'ny olona. Raha azo lazaina fa niatra tamanaina mihitsy fampijaliana fitrokin'ny Egiptianina, ny 7. I Mosesy no antsoina hitondra azy hivoaka avy any Egipta mba hizorana any amin'ny tany Kanana izay tondra-dronono sy tantely, tany nampanantenaina azy ireo. Ry havana malala, olom-boantso isika, koa maneke
mihirako Jesosy Kristy hitaonany olona ao amin'ny fanjakany dia ny fiainana marak'izay zay efa nampanantenaina ho antsika. Zava-dehibe ho antsika ryava za miasa n'Andriamanitra izany ary raiso zay azonao mivoatra ho finoana amin'izay rehetra tanteranao izany mba hivoninahitra Andriamanitra irery avy. Amen. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra misaotra no mofinaina nomenao anay izay milaza ny amin'ny ansinao Andriamanitra anehoanao ny mahizy azy ianao fa tokony hankatoavina ianao ary tokony alaiky ho hira ny mpino. Mivavaka aminao izay mianampinao ireo olona hiomana andraisinao dia lehibe atao antola miaro mba hisehoan'ny fahavononana andraisana izany. Tompo, mivavaka aminao izay ho an'ny firenenay mba hivoaka tsoa ny asan'ireo mpanao tafika masina tety amin'ny Madagasikara. Mivavaka aminao izay andreo marary mba manokana izy ireo Jesosy sy tsara aneho ny fahefanao manasitrana toany koa ny tontolo amin'ny fahasalamana. Tompo, ampinoninao ireo manamanjo, toananao ireo marifikolona sy ireo sahirana, tsinjofinao ireo any am-pigadrana tao ny fihazakazanay, ny asa fivelomana, ny fikasana, ny fianarana, ny fanadinana izay tanterahana ankehitriny. Mivavakay dia teo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay izay efa nampiomina anay amin'ilay vavaka manao hoe: raha naeo izay any an-danitra, ao masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meona an'izy ihany na sahaza ao anay ary mamela ny erikay tahaka ny namelana izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafany amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha isa finoana riavana nitsodrana tohotra anao anaran'i Jesosy Kristy. Aza matahotra ianao fa momba anao aho, raha izay mety kelika foana fa izao n'Andriamanitra aho, mampahery anao sady mamonjy ianao. Eny, mitantana anao an-tanakavana amin'ny fahamarinako aho. Amen. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina.